ali miara-batsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray ny zavatra manomboka manao itohina anazy zany amin'izao fotoana izao ny zavatra eto amin'ny Facebook tsy ny zany fa ny fampisehoan'ny gasy rehefa le misy zavatra mitranga sary izay manao itohina ohatra n'izany ohatra hoe ireny sarina olona maty, sarina olona tapadoha, sarina olona misy mamono, sarina olona atao fitsaram-bahoaka ireny. Zavatra anankitelo zany no tiako tenenina amin'ity serasera telo minitra ity mikasika an'izy io. Voalohany indrindra aloha dia hoe marina fa hoe samy lasa manana fitaovana daholo zany ny olona rehetrarehetra amin'izao, manana telefaonina izay rehetra afaka maka sary dia maka sary daholo. Faly ery tonga any amin'ilay toerana dia tonga dia maka sary dia avy eo dia manaparitaka an'ilay izy. Zavatra tsy tokony azo atao ireny zany satria voalohany indrindra aloha eo ny fanajana an'ilay olona maty sy ny fianakaviany indrindra ilay olona alainao sary iny misy fianakaviany ary mety tsy tiany hoe alaina sary ohatran'iny ny razan'ny havany. Zany zavatra tena tsy fanao mihitsy ary tena azo toriana ihany koa ireny zavatra ireny raha ohatra ka tsy azona alalana amin'ilay fianakaviana amin'ny tompony. Izay zany no zavatra voalohany ka mitandrema ihany amin'ny manaparitaka sary ohatran'ireny. Zany indray mbola mampatonga ny sasany hoe na dia efa migadra ary ilay olona fa tsy mbola maty akoriny fa efa migadra dia asiana an'ireny ilay taratasy fotsy ohatran'izao ireny na dia hoe mpangalatra sy mpamono olona. Faharoa manaraka an'izay raha ohatra ary ianao ka mahazo alalana amin'ilay olona izay tompony na amin'ny fianakaviana na hoe ianao mihitsy ny fianakavianao izy ka tianao asehoseho ny havanao ohatra hoe maty ohatran'ireny na sendra misy loza manjoana azy ohatran'ireny dia jereo indray ilay olona mijery satria ny olona tsirairay samy manana ny fihetseham-pony manoloana ny zavatra ohatran'ireny ary izay foana mampatonga raha ohatra nareo ka mijery sarina vaovao avy any an-dafy alohan'ny ampiseho zavatra ohatran'ireny izy dia mampilaza foana hoe esory aloha raha ohatra ka misy ankizy mijery na misy olona mety voatoatoana dia aza mijery an'ity sary ity fa sary manohina ity sary aseho ity dia ohatran'izay foana koa ny amin'ny gazety ary afenina ny sary raha vao manohina satria tsy fantatra mihitsy izay olona mijery ny ao ambadiky ny écran sy ny olona izay mamaky anao ary tokony mandeha ho azy zany mampalahelo dia manjarina ny mpanao gazety koa raha manao ohatran'izany ohatran'ny hoe tsy manana an'ilay déontologie an'ilay fanaovana gazety intsony fa maika fotsiny hoe rehefa mijery an'ity dia tia ny mahaliana ny olona. Tsy mahaliana ny olona ireny tompoko, misy olona tsy tia hijery an'ireny, misy olona vao mahita an'ireny dia manofo ratsy mitratra ny traumatisme. Ny fahatelo momban'izay ihany dia hoy zako hoe raha ohatra ka tena reporter marina ny ianareo zalahy manana fakan-tsary, manana telefaonina matanjaka ahafahana maka sary ohatran'ireny dia mba fetsy satria ny sary alainao ireo iny raha publienareo fotsiny direct amin'ny Facebook mety misy soratra ihany hoe ihany nanaka anazy na ihany nanaka anazy fa laza fotsiny ny azonareo amin'izany fa mba fetsy ohatran'ny vazaha maka sary ohatran'ireny zavatra mety lafo be mihitsy ireny hoe scoop ireny. Ny mpanao gazety efa tsy mahavita mandeha lavitra intsony amin'izao, tsy afaka manana envoyé spécial etsero intsony fa raha ohatra nareo ka manana zavatra ohatran'ireny ka amidinareo amina gazety dia mety ilaindrareo ireny. Mampatonga ilay izy tsy mety lafo mantsy be da be manana dia samy tonga dia maika publier amin'ny Facebook dia tsy mandeha ilay tsena. Ka ny antsika ohatran'ny tsy misy an'izany resaka exclusivité izany intsony hoe zako naka an'ity sary ity dia zako manana an'ity sary ity mikontakte anazy manana fa ohatran'ny vao azo ilay izy dia tonga dia publiena dia ny olona rehetrarehetra tonga dia miaraka amin'ny publier an'iny dia tsy fantatra intsony izy ny tena tompony hoe tokony important ve ilay zavatra nataonao. Izay zavatra anankitelo izay zany no tiako tenenina dia anjaranareo mieritreritra moa zany fa mba miteny fotsiny ihany ahako dia izay koa ny amarana antsika an'ity serasera telo minitra ity fa dia misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Manaraka indray aza dino ny manao j'aime sy ny mipartager anazy. Misaotra tompoko veloma.